somary nitsanganjavatra mampalahelo ihany iny lalao amin'ny GST anambondrina sy ny FB mabe masoandro iny tao amin'ny fiafarany tao aorian'ny lalao zany satria dia velona no korotana ary nisy ny fifamonoana ary marina ratra tamin'izany fifandomana izany teny amin'ny kianja makiny andotam-penaka fananambara moa ny fédération fa dia isy ny sasy enjana ho azon'izay minimiopefy nitarika korotana amin'ny eny amin'ny kianja eny ka dia andrasana zany zay vokatra zay avoaka ny fédération mahakasika zay zavaka tranga teny mikianjana andotam-penaka omaly asabotsy izay azo lazaina fa sady maharary no mahamenatra ary manamaloka ny tontolo ny taranja bola lavalava zay isan'ny be mpijery indrindra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Izay ny amin'iny fa ivadika amin'ny taranja basketball isika mitohy ihany koa ny fedina ny tompon-daka ny seksiona Antananarivo Renivohitra amin'ny taranja basketball ka niditra teo amin'ny andro fahafito ny fifaninanana tamin'ity faran'ny herinandro ity dia omenantsika ary ny vokatra tonga eto am-pelantanana. Saika nivoaka mpandresy avokoa ireo ekipa lehibe zay isan'ny tranainy nandritra ny andro fahafito amin'ny fedina ny tompon-daka ny seksiona Antananarivo Renivohitra eo amin'ny taranja basketball anivon'ny lehilahy. Lalao maromaro arak'izany no nitanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina nandritra ity faran'ny herinandro ity. Ny fiarana teo amin'ny ABC manao akanjo manga sy ny FBC manao akanjo volomboasary ity arahantsika amin'ny sary ity. Resin'ny FBC tamin'isa 720 teto ny ABC. Ny fantanja tsara ny lalao roa tota nandritra ireo apaha-efapotona efatra ny lalaovana. Teo amin'ny fialan-tsasatra dia nitarika tamin'isa 720 ny FBC. Teo amin'ny apaha-efapotona roa farany tao aorian'ny fialan-tsasatra dia nanindry mafy ny ABC, nanenjika nisy raha somary nanamafy ny fiarovan-tena ny FBC, ny an'ny fanakaiky arak'izany nisa teny amin'ny solaitra be tamin'ny fotoana farany. Toy izao ary ireo vokatra hafa tonga eto am-pelantanana amin'ity fifaninanana basketball ho an'ny seksiona Antananarivo Renivohitra ity. Teo amin'ny 4B lehilahy, ny MB2 nandresin'ny TMBB tamin'isa 729, ny TACBB nandresin'ny Jamal tamin'isa 970. Eo amin'ny latsaky ny 9 taona zazalahy mpaha-efadalana, ny MB2 nandresin'ny stady tamin'isa 20 tsy tonga moa ny stade olympique de Lemirna tamin'ity fiainana ity. Ny COSFA nandresin'ny SFI 770, ny DTSC nandresin'ny COSPN tamin'isa 470. Teo amin'ny sokajy zazavavy lalao manasa-dalana kosa indray dia ny Lucadro nandresin'ny SEPA tamin'isa 570 no 730. Latsaky ny 12 taona zazavavy apaha-efadalana ihany koa dia ny Lucadro nandresin'ny ACA tamin'isa 427, ny ASA nandresin'ny SEPA tamin'isa 20 ary ny MB2 nandresin'ny TACBB tamin'isa 20 no tsy misy tsy tonga ihany koa teto ny TACBB tamin'ity fiainana ity.